ny fanasitrana azy eny ositraniko izy ary aseko amin'ny areny fiadanana sy ny fahamarinana. Amen. Anio alahady faraka amin'ny 3 janoary taona raiky amby roapolo sy roa arivo. Alahady farany evanjelantsika ny loha hevitra hoe maneho ny Andriamanitra sy ny tompo. Alahady fahaefatra manaraka ny epifania. Alahady hitondrana mambavaka ireo mararoditra eo anivon'ny sany FJKM ary indrindra izay heverany fiangonana azy ireo. Fandarana fangoavana amin'ny endriny voalohany afaka malala zao fangoavana tanterahantsika izao. Ny mpitandrina mitondra fampianarana ho antsika amin'ny teny ity dia Andriamatoa Rabe Manantsosolofo mpitandrina taleny FFP Foibe. Rabanao zay pastera tonga somatsara miara-mibavaka aminay ary mitondra fampianarana ho an'ny fiangonana. Dia ny tompony mombanao sy ny ankonanao. Sotra tompoko. Ny diakonina tompon'anjara ny sokajy matoky. Manantsika raha koa ny salamo 7:1 ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahavalo. Ary ny fanekempinoana laharana fahaefatra no anabarantsika ny finoantsika n'Andriamanitra amin'ity anio ity. Ho an'izay rehetra malan'Andriamanitra sady voantso ny masina. Ampitomboina amin'ireo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra raha sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Dia tsika raha vao hitsangana hisaotra sy hidera n'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny salamo 7:1 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahavalo rehefa izay dia nihira izay voalahatra eny amin'ny fafana. Dia tsika iariventy ampanao salamo manao hoe saroan'i Jehovah ry fanahiko. Saroan'i Jehovah ry fanahiko ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra. Izay mamela ny eloko rehetra, izay manasitra ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka, izay manarona famindrapo sy fiantrananao, izay mahavoky soa ny vavanao. Ny fahatanyoranao mody indray toy ny an'ny voromahery. Jehovah manao fahamarinana sy fitsarana amin'izay rehetra ampahoriana. Efa nampafantatra amin'ny Mose sy ny lalakaleny izy, ny zanak'Israely nampatary ny asany. Mamindra fo sy miantra Jehovah, maharo sady be famindrapo. Amen. Thank you.
Mivagatsika ry havako. Ry Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, misaotra sy mankalaza ary midera ny anaranao masina izay. Misaotra anao izay raha eo raha eniky ny fahasoavanao nandritra ny herinandro iny, no tahinao velon'aina soamantsara ary tonga miseho eto anatrehanao Andriamanitra, avy manatona anao manome voninahitra ny anaranao indrindra amin'ity andro voalohany amin'ny herinandro izay anomponay ianao Andriamanitra. Ankehitriny Andriamanitra dia irinay fatratra ianao, ameno anay amin'ny lalana fahainao masina, ka nazavanay anananay fifantohana, ka ahita ny voninahitra sy ahitanao Andriamanitra toany ny fiangonana amin'ny alalan'izao fanompona masina izao. Andriamanitra, tanterao ary mba ho voninahitrao irery an'izao fanompo mpivavahana izao. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana ry havako. Ry havana malala, inoy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Nitondra ny aretintsika tokoa izy sady mivesatra ny fahorentsika. Kanjo isika kosa nanao azo nokapohina sy nasian'Andriamanitra ary napahoriana. Nefa izy dia voalefona noho ny fahadosoantsika sy ny torotoroina no nelitsika. Ny fampijaliana nazahoantsika fihavanana namelezana azy ary dia kapoka taminy no nasitranana antsika. Sambatra ny maitsi lalana izay mandeha araka lalany Jehova. Ry havana, tsy natanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika ho aoka anantonatompontsika hiaiky faotantsika eo anatrehany, ka anaraka ompontsika izao tonom-bavaka izao ivavaka sika ry havako. Ry tompo Andriamanitra io, Andriamanitra tsara fanahy ianao, izay efa nanomeanay manaim-pona ny zanakao ilay tokana, dia Jesosy Kristy izay nitondra ny aretinay sady efa nivesatra ny abokanay, kanefa manoloana izany indrindra dia mbola manota foana eo atrehanao izay, malaky mirona ao anaty faharatsiana sy ny fahalotona, hanikamenatra anao izahay raha io, sady feno fanaezana manoloana maizezanao Andriamanitra, tsy samitraka ny lanitra izay, misalasala na dia hanonona ny anaranao masina, satria tokoa mantsy miasinkasina eo anatrehanao ny fahalovanay. Raha io mamindrafo aminay, raha io amboary izahay ino ny femitaraina eto anatrehanao izay maniry fanadiovam-po tanteraka avy aminao. Misaotra tompo tsara ho fanieny fibebahana marina ataonay ianao, satria azonay antoka famelan-keloko ameny Jesosy Kristy ilay be fitiavana anay.
fa amin'ny anaran'ireny ihany nanaovana izany vavaka izany. Amen. Ry havana, tiantsika loatra Andriamanitra, mihaino antsika izy, koa andeha isika hitsangana, andray am-pifaliana ny teny soa famelan-kely koa omena Andriamanitra atsika. Hoy ny Tompo, izao efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavana, ary ny fahotahanao tahaka ny raona, koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho. Ary ny rano Jesosy zana ny manadeo antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarina amin'ny fahotana. Amen. Ny olona voavela elo koa ry havako malala dia samy maneho sy manambara ny finoany an Jesosy Kristy eo anatrehany izao tontolo izao koa andeha ry havako. Anambara ny finoantsika amin'ny alalan'ny fanekam-pinoana laharana fahaefatra. Manambara ny finoantsika an Jesosy Kristy isika dia araka ny teny Jaona mpanao batisa hoe efa nahitany Mesia izahay. Sy araka ny tenina to ny tenanay no nandre ka fantatray fa izy tokoa mpamonjy izao tontolo izao. Sy araka ny tenina atao amin'ny Petera hoe nak'Andriamanitra velona, ianao manana teny fiainana mandrakizay. Tomboko s'Andriamanitra. Amen. Petraka ny fiangonana ry havako.
Iroso amin'ny filazana ny raharaha fiangonana antsika ry havako malala. Dia tonga amin'ny fotoana ilazana ny raharaha ny fiangonana isika ry havana. Taratasy fiarabana. Rasoanay Vorina mpitandrina mianakavy FJKM Anono Masina Ziona Ambatolampikely dia afaly miaraba antsika nahatratra ny Krismasy 2024 sy ny taona vaovao 2024. Taratasy fanasana. Amin'ny foibe FJKM ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana ny fitandremana Mandroseza Akadindrantombo Miray ny komity fandraisan-tanana dia afaly manasa anareo hiaran-kalaza sy hisaotra an'Andriamanitra amin'ny fandraisan-tanana sy faharoapolo taona mahampitandrina an'Andriamatoa Randrianarimanitra Désiré Mianakavy ao amin'ny FJKM Mandroseza Akadindrantombo Miray ny sabotsy 20 febroary 2024 amin'ny 7 sasany tarehiny synodam-paritany SPA 12 ary ny alahady fa 20 febroary 2024 amin'ny 7 sasany izay tarehiny fiangonana. Avy amin'ny foibe FJKM. Raha sitraky ny tompo dia tanterahana mandritra ity taona 2024 ity ny fankalazana n'Andriamanitra noho ny Jobily fisotrondronon'ny mpitandrina Raben'Antoine Hermanana Philibert Mivady président synodaly eto amintsika. Mifanindran-dalana amin'izany koa ny faha-efapolo taona mahampitandrina azy mivady. Trano iray lehibe misy rihana no kasaina hatolotra azy ireo ho tsangam-baton'ny Jobily sy ho fanamariana ny faha-efapolo taona mahampitandrina azy ireo. Mandroana izany dia manana anjara valopy 50 isika ary dia entanina hatransika fa mbola misy ireo valopy ireo. Raha amin'ny foibe ihany rehefa avy nanompo ny tompo nandritra ny taona maro teo amin'ny sehatry ny fanabeazana Andriamatoa Randrianarivo Maurice Dada talehan'ny sekoly Viné Ambomalaza taleha-paritra ny FPMP 12 mpiandraikitra foibe ary birao mpiandraikitra foibe dia hijanona tanteraka hisotro ronono. Arak'izany dia hisy ny jobily fisotrondronono izay karakarain'ny komity ka toy izao ny tetiandro. Ny fanompom-pivavahana fanokafana moa dia efa nitanterahana ny sabotsy fa 13 janoary 2024 lasa teo. Ny ivon'ny jobily dia ny alakamisy fa 15 martsa 2024. Ny toerana anatanterahana izany dia amin'ny FJKM Kanana vaovao Ambohimalaza. Ny hetsika mandritra izany dia misy ny billet izay amidy ka mandetina 5,000 ariary ho zaraina amintsika fiangonana sy ny sekoly. Ny famaranana ny jobily kosa dia ny alahady fa 20 jona 2024. Ny toerana dia amin'ny FJKM Ambohitraraba. Sampana sekoly alahady FJKM faritra Varatrandohalo zanaparitra voalohany. Krismasy ny zanaparitra. Entanina isika fa ny krismasy ny zanaparitra eto amin'ny faritra Varatrandohalo dia atao ao amin'ny FJKM Antananarivo fahasoavana ny faha-14 ny volana febroary 2024 avy izao amin'ny 2 sy sasany tolakandro. Araka ny fanaontsika dia mandray anjara fampisehoana eo amin'ny 15 minitra eo ny fiangonana tsirairay avy ary mitondra vatomamy rokilaos sasany izay ho zaraina rehefa mifarana ny fotoana. Mila manondro solotena maharitra iray isam-piangonana isika ho an'izay mbola tsy nanana izany fa ao anatin'ny biraony zanaparitra. Avy amin'ny université FJKM Raveljon. Mbola misy ny fandraisana ny fisoratana anarana sy ny mpianatra amin'ny lalam-piofanana maro ao amin'ny université toy ny BDP informatika, mine, ny environnement sy ny sisa. Koa izay misoratra anarana manomboka ny voalohany ka hatramin'ny 5 febroary 2024 avy izao dia hisy ny fianam-bidy 100 amin'ny sara-pisoratana anarana. Marina ihany koa fa efa misokatra ny master.
ny andindiny izany dia azontsika anaina ao amin'ny fandrarana. Avy amin'ny Fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara, departementan'ny fiangonana. Araka izay efa natao tamin'ny taon-dasa dia hanatanteraka famelabelaran-kevitra sy fampianarana momba ny fitiavana sy ny fianam-pianakaviana mandritra ny herinandro isika FJKM. Ho fampirisihana ny olona hahay anaja ny fitiavana sy hiaina araka ny sitrapon'Andriamanitra eo anivon'ny tokantranony. Herinandro ny vontom-pity faharoa no anarana omena anio fotoana miavaka io. Koa manasa ny kristianina rehetra anatrika an'izany na ny mpivady na ny tokantena na ny mpitovy. Ny fotoana zany dia fahavalo ka hatramin'ny 24 febroary 2020 amin'ny 12 ora ka hatramin'ny 2 ora tolakandro. Ny toerana ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma, zany hoe ny fahavalo ka hatramin'ny 12 febroary dia atao ao amin'ny FJKM katedraly Analakely. Ny sabotsy 17 febroary kosa dia ao amin'ny FJKM Tranovato Ambatonakanga, ary ny alahady 14 febroary dia ao amin'ny FJKM Andrainarivo Fahasoavana. Sampana sekoly alahady. Izay eto amin'ny sekoly alahady kilasy olon-dehibe dia miantso antsika ray aman-dreny, mpifamofo na zatovo ho tonga hiaran-dinika sy hianatra ny bokyny tsy ambaratelo ny tokantrano sambatra, izay fandarana navoakan'ny sekoly alahady FJKM Foibe. Fotoana fanombohana izao araharitra eo amin'ny iray taona sy tapany eo ny fianarana izany lohahevitra izany. Lohahevitra izay andinihana misimisy kokoa ny amin'ny fiainan-tokantrano, ny sitrapon'Andriamanitra, ny amin'ny vady, ny fifidianana izay ho vady ary ny fifandraisana ao an-tokantrano. Koa manasa antsika fa ny fotoana tsara, fa ny fototra tsara amin'ny tokantrano no fandrosoan'ny fiangonan'Andriamanitra sy fiarovana ny taranaka amin'ny tontolo misy iainany ankehitriny. Avy amin'ny sampanasa AFF Ambavady Mitafy. Hiverina hanoy ny fiofanana iombonana isika fiangonana. Fiofanana izay ampatsihivina trano fa ho fiomanantsika hanao ny tafika masina iombonana amin'ny volana Aogositra 2020. Hanomboka ny sabotsy 17 febroary 2020 izany fiofanana izany, ary tsy hifarana raha tsy any amin'ny volana Jolay 2020. Efa mipetraka amin'ny tableau ivelany ny fandaharana rehetra. Koa ny akaiky indrindra dia ny fiofanana atao ny asabotsy 17 febroary ho avy izao, izay hanomboka amin'ny 9 ora maraina eto amin'ny fiangonana, izay hitondran'ny mpanompon'Andriamanitra Ramamonjy Arsoa Robert mpitandrina ny lohahevitra manao hoe ny fahamasinan'Andriamanitra. Ny alahady 14 febroary kosa hanomboka amin'ny iray ora sasany ao amin'ny akany Ralbera Daniel dia ny mpitandrina Rakotondrabe Indrianja no hitondra fiofanana momba ny amin'ny atao hoe finoana. Koa manantena ny fahatongavantsika tsakanavaka fa ny fiangonana manontolo no asaina amin'izany. Avy amin'ny voameran'ny fanisana. Mampatsiahy ny voameran'ny fanisana fa mitohy isaky ny alahady voalohany sy fahatelo ny fikarakarana ny fanavaozana ny karatry ny mpandray. Manasa antsika mpandray araka izany hitondra sary tapaka roa sy ilay karatra mavokely anatanterahana izany. Ho antsika izay mila fanazavana fanampiny dia asaina anatona ny voamera ao amin'ny tokotany ao Atsinanana isaky ny alahady fandraisana. Avy amin'ny Antokopira Ambavady Mitafy. Hanatanteraka ny fivoriam-be ara-potoana voalohany ny ama ny alahady 7 febroary 2020 amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny akany Ralbera Daniel. Koa dia manasa anao ampifaliana hanatrika izany. Ray aman-dreny mpikambana, ray aman-dreny mpanohana, ny mpikambana sy ireo izay rehetra maniry anatevin-darana ny Antokopira. Mitohatrany ihany koa ny famerenana hira ny isaky ny asabotsy amin'ny 2 ora sasany. Avy amin'ny miasa fia. Ilazana isika
fa mianatra hira ny miasa fia aorian'ny fanompom-pivavahana izao maraina izao. Ny toerana dia ao ambony ao amin'ny local scout. Isika izay maniry hiditra mpikambana miasa fia dia asaina ihany koa hanatrika io fotoana io. Amin'ny volana sikitana. Ny volana sikitana dia hanatanteraka ny fivoriam-be voalohany sy fifampiarabana anatratry ny taona anio alahady 3 janoary amin'ny 12 sasany ao amin'ny Akany Daniel Ralbert Koantsona ny Brao ny mpiandraikitra ny ray aman-dren'ny mpanohana ny mpikambana vaovao mba hamonjy sy hanatrika izany fotoana izany. Avy amin'ny Taniketsa. Ilazana isika mpikambana rehetra mba hijanona aorian'ny fanompom-pivavahana fa hanatanteraka famairenan-kira isika. Ilazana toy izany ihany koa ny Brao mba hijanona vetivety. Avy amin'ny Afa. Misaotra an'Andriamanitra fa tanteraka soamatsara ny fifampiarabana nahatratra ny taona ary saorana isika namaly ny antso. Ilazana isika fa ny vokatra ataony Afa dia ho tanterahana ny 7 febroary ho avy izao. Manantena antsika handray anjara amin'izany. Ilazana ihany koa isika ankizy rehetra fa hisy ny famerenana anio amin'ny fianarana anio amin'ny roa sy sasany. Taratasy fisaorana ihany. Misaotra an'Andriamanitra lehibe noho ny fahatanterahan'ny fivoriam-be voalohany sampana tanora kristianina ny alahady ny sabotsy 13 janoary 2024. Ny sampana tanora kristianina dia maneho fisaorana ihany koa ny ray aman-dren'ny mpitandrina sy ny Brao am-piangonana ary ny fiangonana manontolo ny tondram-bavaka izany fotoana izany. Ny ray aman-dren'ny mpikambana sy ny solotenan'ny sampana rehetra nanotrona izany fotoana izany ary ny mpikambana izay nanao ho zava-dehibe izay fotoana izay. Antsoina ny mpikambana STK mba hijanona vetivety aorian'ny fanompom-pivavahana mba handamina ny fotoana ny asabotsy ho avy izao. Ao tokotany andrefana ny fotoana. Taratasy fisaorana ihany. Andriamatoa Raberok Manga Silanto ary ny zanany. Andriamatoa Robderatina sy Mirindra ary ny zanany dia maneho etona ny fisaorana ny fiangonana FJKM Mavadin'ny Tafo, ny ray aman-dren'ny mpitandrina amin'ny vady ary ny sampana rehetra ao aminy tamin'ny fankahirezana azy ireo noho ny fodiamandana matoa Rasoavatsara Marcel. Hitoetra aminareo hatrany ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahasoavany. Dia toy izay ireo arahan'ny fiangonantsika ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Dia indro ho tanterahako tokoa ny fanasitrana anazy. Eny ho sitraniko izy ary asehoko amin'ny haren'ny fiadanana sy ny fahamarinana. Zany tenin'Andriamanitra zany afaka malala no iarabanantsika indray amin'ity anio ity. Ety ankory avako dia anterina trany ny fiarabana ny mpitandrina izay hitondra ny fampianarana ho antsika ao anatin'izao fampivavahana izao dia Andriamatoa Rabemanantsosolofo mpitandrina taleny FFP Fohibe. Manatitra trano fiarabananao izay ray aman-dreny dia ny tompony ampahery sombanao mandrakariva. Miarahaba ihany koa avako malala ireo rehetra natratra ny tsingerin-taona nahaterahany nandritra ity volana janoary ity. Dia aoka hitsangana ianareo izay natratra izany tsingerin-taona nahaterahana izany. Tsangana eny am-pitoerana eny. Izao no tenin'Andriamanitra ampaherezana anareo. Ianareo no vavolombeloko ho Jehova sady mpanompoko izay efa nofidiko. Dia mahereza ry havako ary ho tanteraka aminareo tokoa ny izany teny fikasana izany. Indro misy verset ho zaraina aminareo.
petraka zay rehetra mahazo. Dia maherezatra andravako ombanareo any tompontsika. Amen. Anoy ny fanompoam-pivavahana hatramintsika ravako. Iroso amin'ny fanantanterahana ny rakitra tsika, anavaozantsika ny fanoloran-tenatsika eo anatrehan'Andriamanitra. Tsika ry avako hitsangana ny olitra izao rakitra izao na Andriamanitra ny hira 570 ny 2 ihany no ataontsika.
Mipetraka ny fiangonana. Iroso amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra antsika rehavako malala, ny hira voalahatra eny amin'ny fafana no ataontsika mialohan'ny andaterana voankazo mamy. Dia mbola faly miarabantsika rehetra indray tonga amin'izao fotoanan'ny voankazo mamy izao. Mialohan'ny anomboantsika azy rakizy ry tanora ry zatovo dia asaina ianareo hitsangantsika anao ny hira fa 270 hira fa 270 ary manasa ny mpitendry izahay mba anaraka ny hira rehefa mihira izahay. Hira 270 andiny voalohany. Ry Jesôs qui befity havy amitantana vandrao zay maniasy havily satana. Ry Jesôs taio zay fambola kely saina etsimba endry tsimbay famorambakaina. Eo ihany tsika ivavakisika. Andriamanitra misaotra anao izahay amin'izao fotoana natokana ho an'ny ankizy izao. Dia mangataka ny fanahinao masina izahay mba ampahendry anay amin'ny fifantohana anay raha iaino ny teninao izahay. Amin'ny anaran'i Jesôs, amen. Afaka mipetraka ianareo. Androany dia tantara kely anankiray indray no hoentinay aminareo izay iarahantsika amin'ny zokolova. Ndao ary zokolova. Ny lohateny tantarantsika anio dia mitondra ny lohateny hoe sezan'i Jesôs io. Indray andro izany rakizy nisy dadabe anankiray tao amina fiangonana anankiray dia nanofy izany izy. Dia izao ny nofiny tao. Nanofy izy hoe nahitan'i Jesôs hono izy dia hozy izy hono Jesôs taminazy hoe ho avy any am-piangonana amina lahady fa teneny daholo mivavaka rehetra. Dia nandenteny tamin'ny pastera aloha izy. Pastera nahita fahitana tamin'ny nofiko ho avy any am-piangonana hono Jesôs. Dia nitenenina tamin'ny mivavaka rehetrarehetra ilay izy. Ho avy any am-piangonana Jesôs amin'ny lahady fa miomana daholo nareo. Dia andao ary anamboarantsika seza tsara tarehibe izy. Dia nasiana seza tsara tarehibe dia napetraka teo aloha ilay izy hoe sezan'i Jesôs io. Dia vory daholo lasa nalaza be mihitsy ilay izy ho avy ao am-piangonana Jesôs.
satria ny olona moa zany samy te hitan'i Jesosy daholo zany misy te hitan'i Jesosy tsika dia rehefa samy te hitan'i Jesosy daholo dia feniboka be ny fiangonana dia nisy dadabe anankiray tary izy dia tsy nahita plasy tsony izy dia lasa izy nandeha nakeo amin'ilay seza fa izy zany seza tsisy mipetraka dia nandeha teo izy dia nisy mipety izy dadabe tsy azo hipetrahana eo fa sezan'i Jesosy io dia taiza be zany dadabe teo dia ahoana zany dia zany mipetraka tsy seza tsony eo fa aleo angamba ianao mitady toerana hafa fa an Jesosy Jesosy ihany mahazo mipetraka eo dia lasa izy nandeha nivoaka dia nisy bebe indray tonga avy any avy eo dia nandroso izy tsy nahita toerana koa izy dia lasa izy nakeo amin'ilay seza dia nisy mibedy indray izy bebe sezan'i Jesosy tsy mahazo mipetraka eo ianao dia ahoana zany dia zany mipetraka ohatra ny sisy toerana tsony fa feno be fa aleo angamba ianao maka ny tokotany ka dia lasa izy nandeha naka ny tokotany dia farany nisy ankizy lahy kely tonga dia malotoloto kely ny akanjony dia tonga teo izy andeha hivavaka fa izy koa mba dia hitan'i Jesosy dia nandeha nandroso izy dia teo amin'ilay seza dia efa tafapetraka teo mihitsy izy dia nisy mibety manino eo lahy za andeha hivavaka fa za koa mba te hijery an'i Jesosy tsy seza natao an'lahy eo fa io sezan'i Jesosy io fa andany lahy maka ny tokotany dia lasa izy nandeha nivoaka dia nindrasana zany tsy manomboka mihitsy ty fitaovavany ity fa miandry an'i Jesosy tsika zay vao manomboka dia tsy tonga izy dia hoe aleo tomboka rangaha fitaovavahana fa mety tara kely koa nge Jesosy dia natomboka amin'ny fitaovavahana dia nindrasana tsy tonga tapitra amin'ny fitaovavahana tsy tonga ihany Jesosy dia be dia ilay dadabe ianao dadabe mandainga tsisy an'izany kory teo mandainga mihitsy ianao dia nalahelo be izy dia avy eo miala nanofy izy dia resaka tamin'i Jesosy izy tao anaty nofiny hoe fa maninona ange ianao Jesosy dia mandainga sao azo izany be desin'ny olona ianao tsy tonga akory dia ozy izy dia sao zary tonga teo fa rehefa tonga teo nge za dia nroasinareo dia tsy nanao an'izany zay ary ny andro teo foana dia namaly izy avy eo hoe le rangaha tonga teo iny ange za ihany iny fa rehefa tonga teo dia nroasinareo mivoaka le bebe tonga teo iny koa mbola za ihany iny fa rehefa tonga teo koa dia nasainareo mivoaka fa tsisy toerana tsony ary le ankizy lahy kely farany teo iny mbola za ihany iny fa mbola nasainareo mivoaka koa dia teo voagaga be le marina tokoa zany Jesosy marina ke ao anatin'ny olona rehetra fa marina tokoa nge zany Jesosy ao anatin'ny olona rehetra dia araky ny teniny ao amin'ny Matthieu 5:20 manomboka eo amin'ny tapany faharoa manao hoe lazaiko aminareo maty marina tokoa arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray tamin'ireny rahalahy kely indrindra ireto no nataonareo tamiko mangataka ny ankizy sy ny zatovo ary ny tanora hitsangana hamaky an'izay teny izay Matthieu 5:20 tapany B rehefa hita dia iarahantsika tanora rehetra sy ankizy rehetra vakiana mafy amin'ny anaran'ny Tompo lazaiko aminareo marina tokoa arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahy kely indrindra ireto no nataonareo tamiko avetsika ihany lazaiko aminareo marina tokoa arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahy kely indrindra ireto no nataonareo tamiko aiza misy an'izay averintsika ary izay ten'Andriamanitra izay ihany tsy mamaky baiboly intsony arak'izay lazaiko aminareo marina tokoa arak'izay nataonareo tamin'ny anankiray tamin'ireto rahalahy kely indrindra ireto no efa nataoko tamina maninona tsara hoy ndraiky izy ahoana ohatrany hoe migongona be ny endriko ety averintsika ilay izy atao mafy tsara isa 2 lazaiko aminareo marina tokoa
arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahy kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Matio 5:20 fa sotra tompoko afaka mipetraka ianareo rakizy. Tamin'izay tenin'Andriamanitra izay dia misy lesona azontsika tsoahana be amin'izany. Ny voalohany aloha dia izao hoe mily sika tokony mihitsy moa izany e, tokony sika itya andreny madiniky ny tompo ireny, tokony isika anana fo mangoraka andreny madiniky ny tompo ireny. Fa iza le madiniky ny tompo? Le niteneny tao anatin'ny tenin'Andriamanitra teo izao dia hoe rahalahiko kely indrindra, zay no niteneny teo. Fa le rahalahiko kely indrindra madiniky ny tompo ihany. Fa iza le madiniky ny tompo? Le madiniky ny tompo dia le olona hitantsika mangataka eny amin'ny lalandreny. Ray aloha zay. Dia faharoa koa le madiniky ny tompo reny olona sahirandreny. Ary fahatelo le madiniky ny tompo resahana amintsika koa dia reny olona mahantra ireny. Andao mba tsy isika indray no anilikilika azy ireny fa isika no tokony hoe andeha hizara fitiavana amin'izy ireny anana fo mangoraka. Raha mandeha sao tsika raiky izy ny an-dalana eny dia misy an'ilay mpangataka ireny manaraka atsika dia mba mangataka reo tompoko dia nantenentsika anazy kisakisana ho ary. Indray tsika manao an'izany fa ampianarin'ny tompontsika androany hoe meteza anana fotia sy mangoraka azy ireny. Mandeha ny an-dalana eny koa sika mahita dadabe na bebe efa tena sahirana be mihitsy zareo, tondra entana be mihitsy. Dia ahoana ny ataontsika anazy? Jerentsika fotsiny ve? Jerentsika fotsiny ve? Tsy jerentsika fotsiny fa ampitsika izy raha misy ny azo anampiana azy. Dadabe mba hoentiko ny entanao, hoentiko ny entanao fa sahirana be ianao. Dia zay le zanak'Andriamanitra rakizy araka le teny tao Matio 5:20 teo izany zanak'Andriamanitra izany koa dia be fitiavana, manana fo mangoraka. Daholo sika hiaraka hivavaka, vavaka sika. Andriamanitra misaotra anao izahay amin'ny teninao, mampianatra anay mba ity ianao ary mampianatra anay anana fo mangoraka ireny madinika ao ireny. Dia misaotra ny amin'ny teninao dia ampianaro izahay mba tena hiaina izany teninao izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mialohan'ny hamakina ny teny sy tondran'ny mpanompony ny fampianarana ry havana dia iombavaka isika. N'Andriamanitray rainay masina indrindra, rainay amin'ny lalan'i Jesosy Kristy, tompony hery rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Ianao tompo no efa niteny amin'ny anaranao, ataoko ahoana ny fahay raha tsy misy mampianatra. Dia ampianaro izay tompo amin'ny alalan'ny mpanomponao, ataovy malady ny sofinay hianatra aminao, dia ataovy mifantoka tanteraka izahay Jesosy mba nomezam-boninahitra ny anaranao amin'ity androny ity. Misaotra indrindra tompo. Amen. Iaraka mamaky sy ny teny soratra masina isika arak'izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny mpanjaka faharoa 5 ka tomboko isika amin'ny andin'ny 5 ka hatramin'ny 7. Mpanjaka faharoa 5 ny andin'ny 5 ka hatramin'ny 7. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo. Ary niverina anakao amin'ny lehilahin'Andriamanitra izy mba amin'izay rehetra nanaraka azy. Dia tonga tao ary nitsangana teo anatrehany ka nanao hoe: indro fantatro fa tsy misy Andriamanitra amin'ny tany rehetra afa-tsy ato amin'ny Israely ihany. Koa masina ianao, raiso ny saotra haterin'ny mpanomponao. Fa hoy izy: raha velona koa Jehova izay hitsanganako eto anatrehany, tsy handray mihitsy aho. Ary nanery azy izy handray izy fa tsy nety Elisa. Ary hoy Namana: masina ianao, moa tsy homena tany zakan'ny apondra rova izao mpanomponao, fa ny mpanomponao
tsy mba hanatitra fanatitra dorana na fanatitra hafa intsony ho an'Andriamanitra hafa fa ho an' Jehova ihany. Nefa ny amin'izao zavatra izao dia aoka avelan'i Jehova ny heliko ny mpanomponao. Raha ny tompoko miditra ao an-tranondrimona iankohaka ao ary mitehina amin'ny tanako ka mba iankohaka ao amin'ny rimona aho, raha miankohaka ao Jehova ne amela ny heliko ny mpanomponao amin'izany zavatra izany. Aroa izy taminy mandehana somatsara ary dia lasa niala taminy izy ka lasa lavidavitra. Fa hoge azy zatoviny Elisa lehilahin'Andriamanitra, indro ny tompoko namela fotsiny ity namana Siriana ity ka tsy nandray tamin'ny tanany izay zavatra nentiny. Fa raha velona koa Jehova dia azakazaka anaraka azy aho ka handray ny zavatra aminy. Ka dia lasaka azy niazakazaka nanaraka any namana ary noho ny tazany namana avy niazakazaka nanaraka azy izy dia niala faingana tamin'ny kalesy hitsena azy izy ka nanao hoe tsara ihany va? Aroa izy tsara ihany. Kanefa ny tompoko naniraka ilaza hoe indro ankehitriny misy zatovy roa lahy amin'ny zanaky ny mpaminany tonga aty amiko avy any amin'ny tany avonan'ny Efraima. Koa masina ianao omeo talenta volafotsy sy fitafiana indroa miova izy. Ary hoy namana, aoka handray talenta roa ianao. Ary nanery azy izy sady namey talenta volafotsy roa tanaty kitampo, roa tamin'ny fitafiana indroa miova, ka nampitondrain'ny zatovy ny roa lahy izany. Ary nitondra zany teo alohany ireo. Fa noho ny tonga tany amin'ny avona izy dia nalainy teny an-tanany zany ka napetrany tao an-tranony, dia nampandehaniny ireo ka dia lasa. Fa Geazy kosa niditra ka nitsangana teo anatrehan'ny tompony. Ary hoy Elisa taminy, avy taiza ianao ry Geazy? Dia hoy izy, tsy avy taiza ny mpanomponao. Fa hoy kosa Elisa taminy, tsy niaraka taminao ihany va ny foko tamin'ilay niodina niala tamin'ny kalesy hitsena anao raha lehilahy? Moa andro fandraisam-bola na fandraisana fitafiana na tanin'oliva na tanim-boaloboka na ondry amanosy na omby na ankizy lahy na ankizy vavy va izao? Koa ny abokany namana dia iraikitra aminao sy ny taranakao mandrakizay. Ary niala teo anatrehany izy ka indro boka fotsy toy ny oram-panala. Filazantsara araka ny Marka toko voalohany andinin'ny fahaefapolo ka hatramin'ny fahadimy amby efapolo. Marka toko voalohany andinin'ny fahaefapolo hatramin'ny fahadimy amby efapolo. Ary nisy boka nanantona azy ka nitaraina taminy sady nandohalika teo anatrehany ka nanao taminy hoe, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy dia honena azy ka naninjitra ny tanany, dia naniendry azy ka nanao taminy hoe, mety aho, madiova ianao. Ary niaraka tamin'izay dia niala taminy ny abokany ka dia nadio izy. Ary namepetra azy mafy Jesosy, dia nampandeha azy niaraka tamin'izay ka nanao taminy hoe, tandremo tsara mba tsy hisy olona zainao na amin'iza na amin'iza, fa mandehana miseho amin'ny mpisorona ka manatera ny fanadiovana anao, izay nandidin'i Mosesy ho vavolombelona amin'ireo. Nefa lasa raha lehilahy ka nilazalaza sy nampihely izany zavatra izany, ka dia tsy nahazo niditra niariary tao an-tanana intsony Jesosy, fa nitoetra tany ivelan'ny tany foana izy, dia nanantona azy ny olona avy eny tontolo eny. Epistily faharoa nosoratan'i Petera, toko voalohany, andininy voalohany ka hatramin'ny faha-raika amby folo. Epistily faharoa nosoratan'i Petera, toko voalohany, andininy voalohany ka hatramin'ny faha-raika amby folo.
Simona Petera, mpanompo sy apôstôlon'i Jesosy Kristy, mamangy izay efa nahazo finoana soa tahaka ny anay amin'ny famarinan'i Jesosy Kristy, Andriamantsika sy mpamonjy. Ampitomboina ho anareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba amin'ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilainy antsoantsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany. Ary izany nahatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soa no lehibe indrindra mba ho tonga piray amin'ny fomba an'Andriamanitra amin'izany ianareo rehefa afa nandositra ny fahalotony izay eo amin'izao tontolo izao noho ny filàna. Ka noho izany dia manaova izay zotom-po rehetra kosa ianareo ka amin'ny finoanareo dia maneho fahatanjahan-tsaina, ary amin'ny fahatanjahan-tsainareo dia fahalalana, ary amin'ny fahalalànareo dia fahononam-po, ary amin'ny fahononam-ponareo dia faharetana, ary amin'ny faharetanareo dia toe-panahy araka an'Andriamanitra, ary amin'ny toe-panahinareo araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy, ary amin'ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra. Fa raha ananareo izany zavatra izany sady anananareo betsaka dia tsy avelan'izany ho malaina na tsy hahavokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara an'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa izay tsy manana izany zavatra izany kosa dia toa jamba ka tsy mahajery lavitra sady nanadinina nadiovana azy tamin'ny fahotany fahiny izy. Ary amin'izany dia mahazo tokoa koa rahalahy ampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo. Fa raha manao izany zavatra izany ianareo dia ho tsy ho tafitohana akory mandrakizay. Fa toy izany no hanomezana malalaka ho anareo ny fidirana ho any amin'ny fanjakana mandrakizay izay an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Ray masina. Tsangana antsika riavako. Ampitomboina ao aminareo rehetra ny riavana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Fifaliana ho anay ny mamary ny fanasana nataon'ny ray aman-dreny mpitandrina eto an-toerana ary verina fa nataon'ny fiangonana ihany koa amin'ity androany ity iaraka mimbavaka aminareo eto. Rehefa ny fampiresaka amin'izany zahay dia ny lohahevitra ifampizarantsika amin'ity anio ity dia ny kristianina miorina amin'ny finoana miatrika ny taona 2020. Ny kristianina miorina amin'ny finoana miatrika ny taona 2020. Raha vao manomboka ny taona araka nefa fanaontsika rehetra, fanaon'ny olona rehetra dia mifampiarahaba ny olona ary mifampirarisoa mba ho taona tsara, ho taona feno fahombiazana, ho taona ahitantsoa ny taona ho diavina amin'izany. Amin'izao fotoana izao matoa isika mihevitra hoe hanao ahoana ity taona 2020 ity.
iveriko hoe zay mahatonga n'ilay loha hevitra hoe kristianina miorina finoana miatrika ny taona 1 misy aya any Amparahitokany, misy tahotra manjony olona any Amparahitokany, dia lasa manontantena, lasa mifantany ary mitady fampiarezana hoe ahoana ny atrehana amin'ny fandresena, amin'ny fahirezana izany taona 1 izany. Fa raha ny zavatra nitranga tokoa mantsy tamin'ny taona lasa iny 20 zany asa raha nandrehan'izany mino fa nandrehan'izany ny be sy ny maro fa nanomboka ny taona 20 lasa teo dia betsaka no niteny hoe ay 20/20 ity taona ity, 20/20 ity taona ity. Fa rehefa nandeha tokoa le taona 20 fatatsika ny zavatra nitranga raha tsy resaka teto Madagasikara tsika dia asa 20/20 no menao iny taona iny za zany tsy sahanome isa fa ratsy be zay ny azoko lazana, raha zany manome isa ratsy be ny isa omeko, ratsy be ny isa omeko. Dia ankilan'izay raha ny zava misy amin'ity taona 1 ity dia fantatsika ihany koa fa vao ny faraparana ny taona 20 mitoy amin'ity janoary dia avintsika ity tapitra androany ny volana janoary dia ao ny haintany ohatra, ao ny haintany menomenona mikaikaiky daholo ny olona amin'ny akabeany any amin'ny faritra maro eto Antananarivo tsy resaka afa-tsy ny any atsimitsika dia misy ny haintany eto Madagasikara amin'ny akabeany tsy ampy ny rano anahoana ny vokabary ho an'ny mpamboly satria ny mpamboly zany ny betsaka maro anisa amin'ny malagasy, anahoana ny vokabary amin'ity taona ity. Zany zany ny zavatra misy anankiray. Ao koa ny aretina raha tsy resaka afa-tsy ny Covid tsy vembeny folo isika, raha tsy resaka afa-tsy isika mbola tsy resy mbola mitoy ary zareo any Europa dia mbola ao anatin'ny fiahina hoe hiditra amin'izany fihiboana fahatelo zany na fahefatra ny sasany ny toeram-pitsaboana efa feno indray nisany maty mitombo indray ary miofo lay aretina avy any Grande Bretagne miofo izy dia lasa membahery miparitaka tsy arakaraky ny eritreretana azy, tsy arakaraky ny arovana tena tamin'izany zavatra zany. Zany zavatra tsy maintsy atrehantsika amin'ity taona 1 ity. Fa ankoatran'izay eo ny vidim-piainana amin'ny akabeany vokatry ny krizy politika sosialy toe-karena dia misondrobidy daholo ny zavatra rehetra, dia miantraika hatrany amin'ny kapoaka vidim-bary ho an'ny olona izany zavatra ny isan'ny tokantrano dia anao ahoana ny fiatrehana izany zavatra rehetra izany. Dia ankilan'izay nefa tsy mahazo mihenahena fotsiny ny fiangonana, tsy mahazo mijanona amin'izao fotsiny ny fiangonana, tsy ny adidy ny andraikitra dia mitomba mandrakariva. Dia ahoana no hiatrehana izany zavatra izany. Dia izay no heverina fa mahazava-dehibe ity lohahevitra ity hoe kristianina miorina amin'ny finoana miatrika ny taona 1 satria heverina fa ahavaolana tokoa ny fiorenan'ny olona amin'ny finoana. Koa raha andesika tsy hiady hevitra amin'ny voambolana fa andray avy hatrany zany lohahevitra zany ho efa mazava dia hiaranaika isika fa izay tiana ambara, izay tiana holazaina amin'ny hoe kristianina miorina amin'ny finoana dia kristianina mahafantatra sy manana finoana. Ary ny hoe kristianina miorina amin'ny finoana dia kristianina mahafantatra sy mampiatra ny fotomponon'ny fiangonana izay ananan'ny fiangonana. Dia eo anatrehan'izany reto no andeha hodiny atsika ifampizarantsika amin'ity androany ity. Anankiray dia ny resaka finoana.
resantsika vetivety zany. Avy eo a ny fotom-pinoana dia ankoatran'izay a ny zava-misy a teo amin'ny tantaran'ny finoana sy ny fivavahana ary ny fiangonana, ary a resantsika ny dingana ho amin'ny fampiorenam-pinoana araka ny ambaran'ny mpandinika. Idirantsika voalohany ary zao ny resaka finoana. Raha tsorona dia hoe ny famaritana ny finoana, zay ny tiana ambara. Raha ny marina dia efa fantatrao zany, ama mpandray fanasan'ny tompo anao a, ama kristianina anao a, efa ny aina tanatin'ny fiangonana taona maro, efa fantatrao a ny atao hoe finoana. Fa zay tiana ambara eto a dia zao, zany hoe ny ataoko zany a amin'ity androany ity dia zao: toy ny mandray antsi-dombo ahako dia miezaka mandranitra azy indray a mba ho afaka hiasa amin'ny antsy zay ampiasaina zay antsy izay. Zay no heveriko a fa andraikitra amin'ny resaka finoana. Foy a manamafy aho hoe tsy vaovao amin'izany a ny kristianina, FCKM zany resantsika. Dia zao no anivoko azy. Andeha atao hoe misy satroka ity amin'ny tanako akavia ity, misy satroka, mandray satroka zany, satroka tsy makarakara, satroka matevina tsara. Dia amin'ny tanako ankavanana mandray ataoko hoe paoma anankiray ahako. Ato zany satroka dia tia mandray paoma anankiray aho. Dia zao no ataoko: raisiko ilay paoma, saronako an'ilay satroka. Zany hoe tsy hitan'ny olona zany a, na tsy hitako a ilay paoma ao anaty satroka ao, satria misarona ao. Dia zao ny fanontaniana: mino ve ianao a fa misy paoma nataoko anatin'ilay satroka ao a lay paoma? Mino ve ianao fa misy paoma ao anatin'io satroka vao nataoko teo io? Dia satria nataoko teo ilay izy a, hita amin'ny masony rehetra, dia azo atao hoe mino, zay ny valiny. Mino. Fa izao arak'izany a, inona ary ny atao hoe finoana? Inona no atao hoe finoana? Dia nisy namaly tao anatin'ilay olona nijery teo, natao hoe finoana dia paoma. Fa diso zany a, ny finoana tsy paoma, ny finoana tsy paoma. Dia asa raha azonao a ny tiana ambara amin'ilay hoe finoana. Inona no atao hoe finoana? Ny famaritana fantatry ny maro ambaran'ny mpahay baiboly a mainga atao misoratra masina dia ny Hebreo 2:120. Jereo iarahantsika mijery hoe Hebreo 2:120. Sy afaka mijery rehetra asaina mba hijery an'izany teny izany. Ny anaran'ny tompo, ary ny finoana no fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Io a tsy tsika ny namorona an'izany a, teny soratra masina zany. Io a no eken'ny be sy ny maro, eken'ny mpahay baiboly a, fa azo famaritana tsotra izany finoana izany. Ny finoana fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Ny finoana araka izany dia fianteherana, fahatokiana, fametrahana amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra hatrehan'ny tena, satria izy irery no antoky ny famonjena ary afaka anampy ny tena amin'izany zavatra izany. Ka na inona tahotra, na inona fanahiana, na manao fisalasalana hiatrika ny taona 2024 dia zao ny valiteny: araka ny finoana apetrao amin'ny tompo izany zavatra rehetra izany. Mino azy ve ianao? Mino azy ve ianao? Apetrao amin'ny tompo
ny zavatra rehetra. Jareo ary amin'ny Exodus toko fa 4:10 mino fa ho an-tsain'ny kristianina zany teny zany manao hoe Exodus 14:14 manao hoe Jehova hiady anareo fa ianareo angina. Dia toraka izany koa Jehova ary amin'ny Matthieu toko fa 2:20 manao hoe ny anaran'ny tompo. Matthieu toko fa 2:20 tokony ao an-tsain'ny kristianina zany manao hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, izao hanome anareo fitsaharana. Zany no ataon'ny tompo Andriamanitra amin'ny olony. Manao ahoana ny finoantsika azy eo anatrehan'izany zavatra izany. Na eo aza ny fiahiahina ny zavatra ho avy, na eo aza ny mety ho tahotra, na eo no mety ho fiakaran'ny vidim-piainana tsy araka ny tokony ho izy, na inona zavatra mety hitranga, dia apetrao amin'ny tompo ny zavatra rehetra. Zay no ambaran'ny finoana araka izany. Fa zao koa nefa mivoalazan'ny soratra masina manoloana izany finoan'ny olona izany. Ary amin'ny Luka toko fa 8:20 dia misy an'izao hoe raha tonga ny zanak'olona moa ahita finoana ety ambonin'ny tany ve ny tompo. Raha tonga izy amin'ireo olona mivavaka be dehibe reo, amin'ireo kristianina be dehibe reo, amin'ireo olona kirakira baiboly be dehibe reo, ahita finoana tokoa ve io tompo Andriamanitra io. Dia soratra masina ihany dia milaza fa ny olona ty olona ity dia zao lazay ny soratra masina le voambolana ampiasainy hoe kely finoana. Ny olona dia kely finoana. Misy maromaro voalazao, ohatra hoe Matthieu toko fa 9:30 ohatra, Matthieu toko fa 9:20 ohatra, Matthieu toko fa 4:20 misy maromaro. Dia ngamba ao an-tsaintsika ilay tantaran'ny Jesosy Kristy niaraka tamin'ny mpiainany nandeha teny ambony sambo kely dia natopatopany rivotra sy ny onja mahery ilay sambo kely mitady rendrika dia namohan'i Jesosy Kristy, satria Jesosy Kristy natory namohan'i Jesosy Kristy ireo mpianatra reo. Dia hoy izy Jesosy Kristy manao hoe ry kely finoana mantsy an'ireto olona ireto. Raha ny tantara dia ny mpianatra niaraka taminy fa zany ny olona zany. Ny olona dia ambara hoe kely finoana. Fa ankoatran'izay koa misy voambolana hoe tsy manam-pinoana ny olona. Marka toko fa 4:70 koa, satria ny olona na dia kristianina aza, na dia mpandray fanasan'ny tompo aza, na dia efa manana ataontsika hoe ositra maro samihafa aza, dia kely finoana. Ny zavatra tokony atao zany dia mangataka finoana amin'ny tompo mba ampitombony izany. Mangataha amin'ny tompo, zavatra hainy zany, zavatra vitany zany. Ary amin'ny Luka toko fa 7:15 dia nangataka tamin'ny tompo ny mpianatra nanao hoe ampitomboy ny finoanay. Dikan'izany dia hoe omeo finoana izahay manoloana ny Jesosy Kristy, manoloana ny Andriamanitra, dia tsy manana n'inona, tsy mahena inona na inona ny olona. Ny tokony atao zany dia mangataka amin'ny tompo mba ampitombony io finoana io. Dia mangataha aminy vitany zany, hainy zany, omeny anao zany raha misy olona maniry anana izany. Ary tadio tsara fa atao amin'ny soratra masina ihany. Ary amin'ny andray ohatra hoe Matthieu toko fa 7:10 Jesosy Kristy dia nidera ny alehiben'ny finoan'ny olona anankiray. Zao lazain'i Jesosy hoe tsy mbola nahita finoana lehibe
tahaka izany a na dia tamin'ny Israely aza. Izany hoe zay zany ny olombelona na dia eo aza ilay fahakelezan'ny finoana na tsy fisiam-pinoana dia azo atao mihintsy a ny mampitombo izany, mangataka amin'ny tompo a dia omen'ny tompo a ho an'ny olona izany. Izao koa nefa raha ny marina dia tsy mandeha irery akory ny fananana finoana amin'Andriamanitra fa miaraka hatrany a ny fibebahana sy ny finoana. Izany hoe ny olona mangataka finoana amin'Andriamanitra io a dia mila mibebaka miala amin'ny ratsy fanaona, amin'ny ratsy mangeja azy. Tsy angatahatahana fotsiny izany ny finoana raha izany fa mila olona mibebaka miala amin'ny faharatsiana. Tsy misaraka izany ireo, tsy misaraka ireo a ny fibebahana andaniny a ny finoana ankilany ka ilaina fibebahana izany hoe fiovana saina, izany hoe fialana amin'ny hery hafa ianteherana. Lazaina koa hoe fanaovana an' Jesosy Kristy ho sotoavina ambony indrindra ary indrindra ny fialana amin'ny faharatsiana na inina atao io a na tsy fanahiniana, miala amin'ny faharatsiana zay le mibebaka dia avy eo a mangataka finoana amin'Andriamanitra, mandray finoana amin'Andriamanitra dia ny fanekena an' Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty ho tompo sy mpamonjy ary fianteherana aminy na amin'ny mora na amin'ny sarotra amin'ny fiainana zay eo anatrehanao rehetra. Koa ny kristianina miorina amin'ny finoana, ny kristianina manana finoana dia afaka hiatrika amimpamendrehana sy amimpandresena ny olana maro samihafa entin'ny taona 2024. Ankilan'izay a horesantsika ny fotomponon'ny fiangonana. Marihana aloha fa tsy tena mitovy a na dia tsy mifanohatra koa aza ny fotomponona sy ny atao hoe fotom-pampianarana fa fotomponona nresantsika eto. Ny maha izy azy ny fotomponona dia zavatra tsy miova mihitsy ary zavatra marim-potitra indrindra. Arak'izany a ny fotom-pampianarana zany a dia mety miova dia tady io tsara zay a fa tsy voatery hitovy a ny fotomponon'ny samy fiangonana, tsy voatery hitovy, samy manana ny fotomponona ny fiangonana tsirairay avy. Noho izany a tsy mety mihitsy ilay mifanaratsy, satria samy manana ny fotomponona. Tsy idirantsika lalina zay fa ny farafahakeliny olona zayntsika amin'ny resaka fotomponona tokony ho fantatry ny olona farafahakeliny a dia reto: ny anankiray a ny fotomponona kristianina, raha itsika mazava ho azy a fotomponona trinitarianina ny filaza azy, fotomponona trinitarianina izany hoe isika dia mino Andriamanitra tokana izay miseho amin'ny endrika ray, zanaka ary fanamasina eo amin'ny asany. Zany a fotomponon'ny protestantisme na ny réformé izay misy antsika izany. Tsy azozongozonina zany. Ankoatran'izay a dia misy ny atao hoe fotomponona ara-tsoratra masina. Ny tenin'Andriamanitra araka izay isehony ao amin'ny Baiboly dia ny testameta vaovao sy ny testameta taloha sady azavaina mba fitarihan'ny fanamasina no loharan'ny fitsipiky ny finoan'ny FJKM. Zany a tsy edikevitra mihitsy zany a raha misy olona mevitra hoe FJKM izy. Noho izany a dia entanina ianao a mba tsy hanaovana hoe terena ianao, entanina ianao a mba hamaky sy hikirakira Baiboly isan'andro
isan'andro. Raha ny marina ho ahy manokana tsy dia mety amiko loatra le fanekena, zany hoe ataon'ny fiangonana moa le izy. Za tsy mandiso ny fiangonana fa ho ahy manokana ho ahy. Za zany tsy manaiky an'le hoe amaky ny baiboly isan'andro rehefa manao fanekena ny mpandray fanasan'ny tompo ohatra ho mpandray fanasan'ny tompo dia manao fanekena hoe mamaky ny baiboly ao anatin'ilay fanekena hoe mamaky ny baiboly isan'andro arak'izay azoko atao ao. Fa ny olona mandrakariva mialokaloka amin'le arak'izay azoko atao fotsiny. Fa zao tena mamaky baiboly sy mandalina baiboly isan'andro tokoa ve ny olona. Tena zany tokoa ve ny ataon'ny olona. Asa tsy fantatro ianao zany mamaly an'izany. Fa eto raha olona miorina amin'ny fotompinoan'ny fiangonana marina ianao isika rehetra dia mila mikirakira, mila mandalina, mila mamaky izany baiboly izany isan'andro. Satria tadio tsara fa Andriamanitra amin'ny alalan'io baiboly io dia manao an'ilay ataon'ny mpay baiboly hoe manao an'ilay atao hoe mission Dei. Zany hoe Andriamanitra ho an'ny olona dia manao asa fitoriana, asa fampaherezana, asa fampianarana, asa fampaherezana mandrakariva ho an'ny olona izay miantehitra aminy. Andriamanitra manao an'izany ho an'ny olona. Dia mila mandray an'izany ny olona, mila miaina izany ny olona, fa tsy mandeha amin'ny fahazarana fotsiny ihany. Lazaiko anareo tany amin'ny toerana anankiray fiangonana FJKM tamin'izay fotoana izay herinandro masina tamin'izay fotoana izay. Dia efa nanao ny fiangonana moa zany rehefa herinandro masina dia mivavaka tahaka an'izao mandritra le herinandro masina. Tamin'izay fotoana izay larobia masina tamin'izay dia tao anatin'ilay perikopa anankitelo voalahatra Jona 4:1 ka hatramin'ny 10. Zay le perikopa Antaon'ny Testamenta taloha. Dia rehefa nitondrona le mpandray anjara zany mpamaky ny teny dia efa fantatra tonga ary le fotoana ivavahana tamin'izay fotoana izay. Iaraka maky dia le Jona vakiana voalohany mazava ho azy. Lehilahy le namaky teny. Iaraka maky ny teny sotra masina sika Jaona 4:1 ka hatramin'ny 10. Jaona ny tenenina dia nitenen'ilay mpitandrina. Jona no izy fa tsy Jaona. Sy ny alele mpitandrina zany. Dia mijanona kely izy dia naveriny iray mandeha. Amaky ny soratra masina isika ry havana Jaona 4:1 ka hatramin'ny 10. Dia mbola nitenen'ilay pastera ihany Jona ho fa tsy Jaona. Dia navadika ry havana ilay baiboly, navadika tsy hita ilay Jona, tsy hita. Dia nipetraka ny nataony. Lehilahy lehibe mpandray fanasan'ny tompo efa 10 taonany zany inona no antony? Satria tsy zatra mikirakira baiboly mihitsy, tsy zatra. Jona ny fantany fa tsy fantany zany Jona zany. Misy Jona ve aloha anatin'ny baiboly manaiky an'izany ve aloha nareo misy ao fa misy olona tsy mahafantatra an'izany satria tsy zatra ary mila izarana io. Aoko sika ikirakira baiboly tsy tereny zany mandeha ho azy zany. Aoka ho tahaka ny filan'ny vatana sakafo sy hanina hohanina no tokony filan'ny vatana tenin'Andriamanitra. Tokony andeha ho azy zany. Ary amin'ny Matthieu 4:4 Jesosy Kristy miteny amin'ny olona manao hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra aloky ny vavan'Andriamanitra. Ka izao io vatatena na kristianina antsika io dia mila sakafon'ny fanahy ny tenin'Andriamanitra. Vokiso amin'izany ny tenanao. Dia ianao zany raha mbola tsy mahatsapa
raha mbola tsy mahatsapa hoe nona ny tenin'Andriamanitra dia mieritrereta fa milan'izany ny kristianina milan'izany tahaka n'ilay vatana mitady hoe nona vary ahako a na mangetaeta rano ahako a sy ny sisa mitady an'izany ny vatana tena mitady fa mitady koa ny vatana tenin'Andriamanitra ho azy mitady an'izany ny fanahinao dia omeo izy vokiso izy fa izany a no mahazava-dehibe a an'ity fivavahana zany fotompinon'ny fiangonantsika dia omeo a fahafampo izy a amin'izany mifakoatran'izay a ny fotompinoana misy koa ny fotompinoana ambara amin'ny teny efa voarafitra dia manamafy ilay teniko tery ambony aho hoe miresaka finoana zany tsy vaovao amin'ny kristianina anie zany tsy vaovao amin'ny kristianina zany fa farafahakeliny a raha misy olona mivavaka ndray mandeha isan-kerinandro aty am-piangonana dia maneho izany finoany izany eo anatrehan'ny olona sy eo anatrehan'Andriamanitra izy ny alalan'ny fanononana ny faneke ny mpinoana zany hoe fotompinoan'ny fiangonana mino an'Andriamanitra raha tsy to mpanao lanitra sy ny tany aho mino an'izany ve ianao sa tononona fotsiny zany mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana mino an'izany ve ianao mino ny fanahy masina mino ny famelan-keloka mino ny fiainana mandrakizay sy ny sisa zany hoe atao fonana izany tononona fonana izany ary zany a no fotompinon'ny fiangonantsika fa manao ahoana ny faharesen-dahatra ny faneken'ny olona izany zavatra izany sady mandeha fotsiny mandrakariva eo ambony W eo mandrakariva ao a eo ambony W eo a rehefa tena zatra loatra n'ilay zavatra misy ataon'ny mpitarika eto a dia nazy zavatra tenenin'ny mpitarika aza efa vitan'ny olona tsy enjery dia indray mandeha nisy olona nanasa nisy batiza zany tao amin'ilay fiangonana dia nanasa avana izy miara-mipetraka taminy teo dia zao nataony eo am-pitoerana eo zany zao nataony jerovla tsara zao nataony pastera hoe Andriamanitra dia miteny pastera Andriamanitra zao mivavaka tao amin'ny pastera rainay izay an-danitra maritra mandrakizao dia miteny tokoa pastera rainay izay an-danitra maritra mandrakizay zany hoe efa ny olona tsy anjery le pastera koa tsy manova zavatra mihitsy dia ny olona efa zary mahay tsy enjery dia efa rotinina fotsiny zany fahazarana fotsiny zany ilay fanompoa mpivavahana fa zany ve ny tena izy dia mandritra ny fanompo-mpivavahana raha ny faharesen-dahatra dia miandry zava-baovao mandrakariva ny kristiana satria Andriamanitra dia manavao ny fahasoavany mandrakariva dia mitadiava an'izany ary zany a no mahatonga ny olona sasany hivavaka hoe rehefa mivavaka engany mba tsy ho mpilivava fotsiny zany hoe aoka tsy ho tahaka ny diranay teto am-piangonana no ivoahanay amin'ity toerana ity fa tena izany tokoa ve no misy sao dia mba mifanohatra amin'izany sanatria sao dia mifanohatra amin'izany le olona tonga ao am-piangonan'ireo a tena olona vonona iaona amin'Andriamanitra tokoa ve hitondra ny fahotany any faharatsiny any tsy fahamendrehana eo anatrehan'Andriamanitra dia olom-baovao a no mivoaka ny fiangonana zany ve ny zavatra misy sany mifanohatra amin'izany ary amin'ny apokalipsy aria dia ny mpanoratra amin'ny teny hoe misy a ny sinagogan'ny satana izay mampieritreritra inona marina no misy ao anatin'ny fiangonana mandeha amin'ny fahazarana tsy zany a raha velon'ny finoana ny fiangonana miaina araka ny fotompinoana ananany a dia miavao mandrakariva mivonona amin'izany zavatra izany koa raha manana finoana ianao a fa ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra jereo ohatra Genesis 2:7-4 ny Jeremia 2:13-17
ny marika toko fahafolo andininy fahafito amby roapolo dia minoa azy fa manana vahaolana ho anao io Andriamanitra io a, na inona sarotra tsy maintsy atrehana, na inona olana tsy maintsy hosedraina amin'ity taona 2024 ity. Dia horesantsika vetivety indray zao a, zay zavatra misy eo amin'ny tantaran'ny fiangonana io a, na tantaran'ny fivavahana, lazaiko a amin'ny ambangovangony fotsiny. Hita tamin'izany fa ny finoana dia hery ao anatin'ny olona, vokatry ny fifandraisany feno sy tanteraka amin'Andriamanitra, ary noho ny finoany anio Andriamanitra io, ka nahavitany ny sedra zavatra tsy takatry ny saina ho vitan'ny olona. Ohatra, andray ohatra ahako, hainao hoe ny tantaran'ny Stefanina ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7, andeha ingevakitsika ny 15, 16, 15 hoe asa toko 7 a, 15 a, ny 7 a, ary ny 10. Zao no voalazado. Dia za manasa anao a, vakeo hatramin'ny farany a zany teny izany. Asa toko 7, 15 a, 17 ary ny 10. Tsy le 15 ka 17 ka hatramin'ny 19. Zao vola zao. Asa toko 7 17 ka hatramin'ny 19. Ary ny olona dia niandro tamin'ny feo mahery sady nanetsy tadiny ka indray nirodona taminy, dia nandroaka azy hoe nivelan'ny tanàna ka nitorabato azy. Ary ireo vavolombelona dia nametraka amin'ny fitafiana teo anilan'ny tongotry ny zatovo anankiray atao hoe Saoly. Ary ny olona nitorabato an'i Stefana izay niantso hoe ry Jesosy Tompo, raiso ny fanahiko. Dia nandoalika izy ka niantso tamin'ny feo mahery hoe Tompo, aza atao welony ane izao ota izao. Dia jereo tsara ny fahafoizan-tena, jereo ny fahafoizan-tena izay nataon'ny Stefanina, vitan'ny Stefanina noho ny finoana ho iaho hoe hery ao anatin'io, satria izay no nanetsika azy, izay no nanentana azy eo amin'izany zavatra izany. Dia raha miresaka ny tantaran'ny mpivavahana eto Madagasikara sika, mino aho fa hainao tsara izay tantara momba ny Rasalama Martiora, fa i Rasalama no malagasy voalohany nanaiky no lefonina dia maty teo Ambohipotsy. Rasalama navita an'izany. Inona loatra dia nahatonga azo sa hiatrika izany? Tsy misy afa-tsy ny finoany. Dia maro koa ireo malagasy niaritra izany eo amin'ny tantaran'ny fivavahana eto Madagasikara. Misy ny nolefonina, misy ny navarina tamin'ny antsana, misy ny dorana velona, misy ny notoram-bato sy ny sisa. Reny rehetra reny a nahavitan'ireny olona ireny. Izany zavatra zany a dia noho ny finoany, tsisy afa-tsy ny finoany. Dia fantanina hoe raha amin'izao fotoana izao re no misy fanenjehana ny kristianina indray amin'ny endrika maro samihafa. Raha amin'izao fotoana izao a
no misy fanenjehana ny kristianina indray ny endrika maro samihafa. Misy kristianina mahasa mijoro amin'ny finoany tahaka izay efa nisy teo amin'ny tantara ve. Misy ve zany? Fa ny zavatra misy amintsika amin'ny teny izao maro ny kristianina no satria mahantra ny malagasy amin'ny akabeany dia rebirebena amin'ny alalan'ny vola. Tena manao ny ataony amin'izao tsika amin'ny teny izao ny resaka silamo tena manao ny ataony. Zahay ny asa tany amin'ny faritra amparafaravola iny teo aloha ny asa tany izahay dia tao amin'ilay commune rural ny asanay teo amin'ilay commune rural ny asanay dia nisy mosquée natsangana ny silamo. Dia amin'izao fotoana izao ny silamo tsy manao afa-tsy ny mividy, zay ny azo lazana anazy, mividy ny olona rehetra na dia ny kristianina aza fitenin'ny silamo. Omeny vola, ameny izay zavatra tiany dia manao ny sitrapony, miova fivavahana, miala amin'ny maha-kristianina azy. Ary maro no kristianina lasany zareo tany amin'ilay tanàna ny asanay. Tena maro tena misy. Rehefa resanao ny olona dia ka zavatra zareo amin'ny vary zay tsy manambary. Zareo manorina fianarana dia ny mpianatra zay zanaky ny olona manaiky hianatra ao dia omeny sakafo atoandro maimaimpona ary omeny fitaovam-pianarana. Ary ankoatran'izay mirary dia mirary ny écolage. Ahoana ny tsy ampidiriny ihany ny zanakay. Nareo nga miany zany satria zany ianao miteny hoe any amin'ny sekolim-pinoana ohatra hoe sekoly FJKM mandeha any amin'ny sekoly katolika zay tiana ihany io kristianina io zany le zavatra mitranga miendrika maro samihafa izay ataontsika hoe ohatra ny omamiadana ny fiainan'ny kristianisma amin'izao fotoana izao. Dia manao ahoana ny fijoroana eo anatrehan'izany zavatra izany. Tena sahijoro amin'izany marina ve raha manana finoana ny kristianina. Sady mety mieritreritra mbola tsisy an'izany aty. Rehefa tonga eo 8 eo ihany. Manao ahoana ny finoan'ny kristianina. Nisy lehilahy anankiray andeha hifindra noho ny asany zany dia ho any amin'ny toeran-kafa hifindra fiangonana. Mpandray fanasan'ny tompo efa ela be izy io. Dia niresaka tamin'ilay mpitandrina andray taratasy aka taratasy filazana mahampandray azy atao amin'ilay fiangonana hifindrany amin'ilay fiangonana ho alehany. Dia miresaka eo izy pastera miresaka eo anatin'ilay resaka misy an'izao hoe ianao ve hoy pastera zany ianao ve rehefa miala ety ambonin'ny tany ety rehefa ho avy izay andro hahafatesanao mino fa ho any amin'izany fiainana mandrakizay izany. Navalin'ilay lehilahy asa aloha pastera fa rehefa tonga eo zany no hita eo. Dia averiko aminao ny fanontaniana ianao ve rehefa rahatrizay miala ety ambonin'ny tany. Raha tsy miteny ngamby ianao za tsy ho faty mihitsy tsy fantatro fa rano zavatra misy aloha maty daholo le fotoana tongavana ny tsy fantany le fotoana tongavana ny tsy fantatra fa maty daholo. Fa rehefa ho avy le fahafatesana mahasamiteny ve ianao hoe zahako ty dia ho any amin'izany fiainana mandrakizay eo anatrehan'Andriamanitra izany. Mahasamiteny an'izany ve ny kristianina. Fa za miteny aminao fa raha tsy manana fanapahan-kevitra amin'izany ny kristianina dia tsy misy olona tongany akory. Tsy misy olona tongany. Ny kristianina no voalohan-daharana tokony anana tokony hisitraka amin'izany zavatra izany satria ny kristianina no mino atao hoe tokony izy tokony ino an'Andriamanitra. Dia manana ary izany fanapahan-kevitra izany. Ny kristianina miorina amin'ny finoana hoy aho hoe kristianina manana finoana dia manaraka indrindra izay lazain'i Paoly apôstôly ao amin'ilay Korintianina voalohany toko 5:7-7 manao hoe miorena tsara aza miova ary mahefa be amin'ny asan'ny tompo. Raha ny tena marina
tsy misaraka ireo raha ny foto-kevitry Paoly apôstôly miorena tsara aza miova ary mahefabe amin'ny asan'ny tompo. Ny hoe miorina tsara dia miorina mafy ny dikany, miorina mafy ny dikany zany hoe tsy miozongozona, tsy miozongozona satria tsara sy mafy fototra. Zay ny tian'ny Paoly apôstôly ambara amin'ilay hoe miorena tsara aza miova. Ny kristianina manana finoana marina an'Andriamanitra dia miorina tsara, tsy miozongozona amin'ny zavatra mitranga rehetra satria mafy fototra. Koa ny fiorenana mafy dia tanteraka amin'ny fanantenana ny finoana marina, nefa tsy milaza fipetrahana fotsiny kory zany, fa tsy maintsy hanana na hanao asan'ny tompo be dia be ny olona. Ary zay le ambaran'ny Paoly apôstôly amin'ilay mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Zany hoe ilay finoana tsy fipetrahana fotsiny akory, ohatran'izao hoe zako dia tonga mivavaketo ako zako tsy tapaka mihitsy mivavaketo fa zako tsy tia mipetraka fotsiny eto, tsy zany. Zany le hoe miorina amin'ny finoana, fa mahefa be amin'ny asan'ny tompo. Zany hoe tsy maintsy misy fandraisana andraikitra tanterahan'ny olona mino. Ny olona mino dia tsy mipetraka fotsiny fa tsy maintsy miasa, tsy maintsy manao adidy, tsy maintsy manatanteraka ny zavatra tenenin'Andriamanitra ho tanterahan'ny tsirairay avy eo amin'ny sehatra izay misy azy, fa tsy mipetraka fotsiny akory. Zay ny tian'ny Paoly apôstôly ambara amin'ilay hoe miorena tsara aza miova ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Zany ny olona manana finoana izay andrasana amin'ny fiangonana. Koa fean'izay rehetra izay dia izao, reto no heveriko nalaina tamin'ny hevitry ny teolôjianina zany fa dingana takiana amin'ny tsirairay avy ho amin'ny fampiorenam-pinoana. Voalohany mangataka finoana amin'Andriamanitra, efa nambara teo zay, Lioka 7:15, mangataka finoana amin'Andriamanitra. Ny faharoa, mianatra ny tenin'Andriamanitra, mamaky ny tenin'Andriamanitra, mandalina ny tenin'Andriamanitra. Ary amin'ny Romanina 10:7, Paoly apôstôly miteny hoe fa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Tsy misaraka zany ireo. Raha misy olona zany mihevitra hoe manam-pinoana dia tsy maintsy iaho hoe mianatra, mamaky, mandalina ny tenin'Andriamanitra. Tsy miankina amin'izay, tsy miantehatra amin'izay ataon'ny pastera na zay fa ianao mihitsy manokana ho anao zany zavatra izany dia manaova an'izany. Fahatelo, manaiky ho tarihan'ny fanahy masina. Tsy miantehatra amin'ny tena zany, tsy mihevitra hoe za tahak'izao sy tahak'izao sy tahak'izao, fa manetry tena mandrakariva, manaiky ho tarihan'ny fanahy masina. Fahaefatra, miaina amin'ny finoana. Rehefa manana finoana, rehefa mandalina ny tenin'Andriamanitra, rehefa tarihan'ny fanahy masina dia iainana le izy, iainana le izy. Zay lazain'ny Paoly apôstôly tery ambony hoe miorena tsara aza miova ary mahefabe amin'ny asan'ny tompo. Fahadimy, maharitra amin'ny fankapanahy sy ny fizahan-toetra. Vonina hiatrika an'izany, vonina handresy an'izany, vonina hijoro manoloana ny zavatra sarotra misy zay tsy maintsy hatrehan'ny kristianina. Fahaenina, mijoro hatrany amin'ny finoana marina, aza manaiky marimaritra iraisana amin'ny ratsy, na amin'ny endrika inona na amin'ny endrika inona. Fa ny olona mino dia manaiky ny tenin'Andriamanitra, manaraka ny tenin'Andriamanitra amin'ny antsipriany. Heverina fa heveriko fa atao an-tsain'ilay olona anankiray namorona ny hira faneva ny 15 taonan'ny FJKM
izany hoe fijoroana hatrany amin'ny finoana izany. Raha tadiditsika lay tononkira lay hira fanevany fahadimapolo taona ny FJKM le hoe mijoroa dia ivireny nge le tononkira fa misy an'izay aho ny olona ny kristianina FJKM dia mijoro amin'ny finoana marina an'Andriamanitra manoloana ny zavatra misy maro samihafa. Ary ny fahafito farany dia maharitra amin'ny fivavahana dia verina fa ny kristianina miorina amin'ny finoana dia afaka hiatrika ampahamendrehana ampandresena ny taona 2024 na inona zavatra hoentin'izany. Ny kristianina miorina amin'ny finoana dia tsy tahaka ny olona hafa rehetra tsy manana fanantenana mamoy foa verhevitra fa mahatoko mandrakariva mino mandrakariva fa ilay Andriamanitra inony dia manana vahaolana ho azy amin'ny zavatra hatrehany. Dia engany mba ho haitsika ny iaina sy ivelona amin'izany. Engany ny kristianina FJKM rehetra dia kristianina miorina amin'ny finoana afaka hiatrika tsy ny taona 2024 ihany fa ny taona sitrak'Andriamanitra omena ny olony rehetra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra izay manantsofina hoety miaino aoka izy haino izay lazaina amin'ny fiangonana. Amen. Vavaka antsika riavako. Ry Andriamanitra tompo rainay izay ny an-danitro, isaro anay ianao fa maneho ny maha-izazanao Andriamanitra tokoa ka mampianatra anay isan'andro ny sitraponao ary mampianatra anay ny finoana. Nahariarinao Andriamanitra fa ny maha-kristianina anay, ny maha-olonao Andriamanitra anay dia ny manana finoana marina ho fiatrianay ny androm-paina rehetra mba hahatonga anay hiavaka eo anatrehan'ny olon'izao tontolo izao. Misaotra indrindra Tompo tamin'ny alalam-panomponao izay nampianatra anay fa mila mahay mangataka finoana avy amin'Andriamanitra izay. Ary mila mianatra ny tenin'Andriamanitra mandrakariva, handalina sy hamaky Baiboly araka ny fanekena efa nataonay. Mila mahay manaingo tarifanay masina ary mianatra ny finoana ary entanay amin'ny fankapana sy fizan-toetra eny amin'izao tontolo izao. Nampianarinao anay androany koa Tompo fa mila mijoro hatrany amin'ny finoana masina aty anatinay izay ary aharitra amin'ny fivavahana. Misaotra indrindra Andriamanitra fa tianao loatra izay.
Andriamanitro, aoka ary izahay hijoro ho mpanompo mahatoky, hanana finoana lehibe sy marina ty anatinay. Raha eo, kehitriny izay dia mitondra ambavaka. Ny fiainan'ny kristianina eto anatrianao, izay miondrika manoloana voninahitra ao, miantoraka tanteraka eto am-pototry ny azo fijalianao. Miaratsy tokoa mantsy tompo izao andro izao, fany fiantorahana sy ny fitalahoana aminao Andriamanitra ary ny fifikirana ny fitiavanao Jesosy Kristy no azona antoka sy tombony indrindra mpamakivakiana izao fiainana izao. Andriamanitra, jereo ny isa-tokantrano, jereo ny isam-baravarana, jereo ny isam-pianakaviana, ampifalio tompo, atanjao, omeo fahasalamana zay rehetra tsy salama, sy trano zay rehetra voafatotra ao anatina aretina maro samihafa. Mitondra ambavaka izahay amin'ity anio ty, tsaroana tokoa tompo fa andro hitondrana mambavaka ireo marary hoditra anivon'ny sany FJKM, iandanio izy ireny tompo. Raiso tanana izy ireny, mba tsy ho ahilikiliky ny fiarahamonina, fa olona iray aina, iray aminay tokoa, ireny olonao izay ao anatin'ny sokajin'ny olona marary hoditra izany. Andriamanitra, mitondra ambavaka izahay, ny fiainan'ny mpitandrina mianakavy, izay nitondra hafatra sy fampianarana ho anay, ampaherezo ny mpanomponao, amin'ireo adidy sy andraikitra izay saniny. Mitondra ambavaka izahay, ho an'ny mpitandrina anay izay mitondra izao fiangonana izao, omeo fifaliana atanjao mandrakariva amin'ny adidy sy ireo andraikitra maro izay napetraka ao aminy. Andriamanitra, mitondra ambavaka ihany koa izahay, ny synôda lehibe izay tanterana amin'ny volana aogositra ho avy izao, izay navaozina ny rafim-pitantanana eo anivon'ny FJKM Foibe. Ta io tompo ho tanteraka solavrary, ary ho tontosa tokoa izany fotoana izany, ho ravahanao sy ho tapatapahanao izay rehetra sakana tsy hatanterahana izany. Andriamanitra, ampaherezo ny birom-piandraikitra Foibe izay tarihan'ny filohan'ny FJKM amin'ny fiheverana sy fandaminana izany fotoana izany. Andriamanitra, mitondra ambavaka izahay ho an'ity firenena ity. Jereo ny firenenay, mamindrafo amin'ny mpitondra anay, mamelany eloko mpitondra anay mpandehanao amin'ny fahamarinana ao aminao Andriamanitra izy ireny. Andriamanitra, maro ny tiana angatahana, maro ireo fanirinay, ka sitraka indrindra Andriamanitra, tonononay amin'ny alalan'ny vavaka mangina, ataonay eo anatrianao izany, ho aheno tompo. Fantatray fa efa mihevitra izay mahasoa anay ianao Andriamanitra, ary na dia tsy mangataka aza moa izahay, dia mihoatra lavitra noho izay eritreretinay sy izay fisaintsainanay no asehonao sy ataonao eo amin'ny tsirairay avy. Ny vavakay ary dia ampimboniny amin'ilay vavaka nampianarin'i Jesosy Kristy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinana ny anaranao, ho tonga ny ny fanjakanao. Aza mitondra ny fakapanahy, fa manafana amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Mialohan'ny amaranana ny fotoana revako malala, dia misy ny 10 minitra ho an'ny fahasalamana. Aorian'izay kosa ny antoko-pihira ama mandray manao ny hira fanompony.
dia miarahaba antsika rehetra ry havana na tratra izao andro izao ary faly miaona amintsika na dia mandeha lavitra lalandava ary mahita ny pasteur eto raha ny fotoana ny fanomezana dia tamin'ny lahady nefa moa voatazona noho ny andraikitra dia faly aho satria raha ny hain'ny toroteny teo tsy mifampiresaka zaho sy ny mpitandrina na pasteur Alain fa toa mifandraika amin'ny loha hevitra izay no safidianako hifampizarana amintsika. Ny loha hevitra safidiako amin'izao fotoana natokana hifanentanantsika ho amin'ny fahasalamana dia hoe nalaza ity teny ity tatoato hoe andaontsika ho kristianina tapa-kevitra marina, tena tapa-kevitra ny ho tompon'andraikitra. Fahasalamana ny resaka ny amin'ny fahasalamantsika. Tompon'andraikitra ny amin'ny fahasalamantsika satria nahoana aleo tsy miandry amin'ny paster, tsy miandry ny mpitsabo, tsy miandry ny mpitondra, tsy miandry manam-pahefana, tsy miandry polisy, tsy miandry ireo mety ametraka ny fomba ahafahantsika miaro ny tenantsika fa raiso manomboka any amin'ny tokantranontsika tsirairay avy isam-batan'olona. Eto tsika misy tokantrano atao amin'ity fiangonana ity tsy fantatro na firy na firy fa raha miainga any amin'ny tokantranontsika tsirairay avy ny fanarahana ireo fepetra rehetra ahafahantsika miaro ny tena sy miaro ny hafa dia afaka miteny isika hoe tena ho resitsika satria hatreto aloha hevitro izay dia tsy mbola tena ao anatin'izay isika satria mbola miodiodieny foana ny aretina dia tsy nakory izany fa ny valana aretina Covid-19. Izany fandraisana andraikitra izany dia mitaky asa fandray amin'ny teny ny mpitandrina teo. Mitaky asa dia ankehitriny mino fa mifameno ihany amin'ny fizarana izay nataon'ireo namana mpitsabo maro izay efa nifanesy teto, mifameno amin'ireo efa nolazainy zareo fa amin'ny fomba ilazako azy no tiako hifampizarana amintsika ireo asa izay miandry antsika amin'ny maha-kristianina tompon'andraikitry ny fahasalamantsika tsirairay sy ny fahasalaman'ny hafa manodidina antsika. Andaontsika ny asa voalohany tsy hitsahatra ny fanentana, tsy hitsahatra ny fanentana fa mbola misy ary tena misy ary tsy nisy fotoana tsy nisy ny coronavirus. Nandritra ny rano fitadiako dia ny 12 volana marsa 2021 no nilazana tamin'ny fomba ofisialy voalohany fa eto amintsika ny valana aretina na dia efa talolohan'izay dia efa nahita tranga maro samihafa izahay mpitsabo fa andao raisitsika ho asa ny hoe mifanentana tsy akijanona any an-trano mba tsy ho lasa fahazarana fotsiny ilay fanentanana eny eny amin'ny radio, télé sy ny sisa fa iainantsika any amin'ny isa tokantrano. Dia ina moa ilay fanentanana voalohany hoe arovo ny tenantsika efa nytenen'ny namana teto fa andao amafizitsika trany ny fiarovana ny tena mba tsy ahazo an'ilay tsy mikaretina. Fiarovana ny tena misy ireo fitenitsika ilay hoe geste barrière dia ny fampiasana ny amo zany ny fiteniko azy dia hoe masque mazava kokoa izy ngamba amin'izay izay sady manarona ny vava no manarona ny orona dia fadio ny mikasikasika n'izy ity. Za zao io dia mbola tratra satria milatsaka foana dia feno zavina ny solomasoko dia lasa manamboatra an'ilay izy fa mipetraka tsara zany manarona ny vava aza atao haingo ny tenda tena mahita olona be deaibe enina atao am-piangonana tsika misy fotoana dia maro izy satria tsy mihoatra tsy latsaka ny 5 tazako teo zao dia milatsaka aty amin'ny tenda satria mety hoe makarivotra kely ve tsy manina fa ataontsika fiezahana izay. Ny faharoa dia mifanasana tanana. Ny tena tsara indrindra dia mifanasana tanana amin'ny rano sy savony. Za tsy teny hoe aitraitra le gel fa rano sy savony no manavotraina voalohany indrindra. Fa rehefa amin'ny toerana tsy misy ny rano savony dia izay tsika no mampiasa n'ilay ataontsika amin'ilay teny mahafinaritra be na mihaino azy raha hoe gel hydroalcoolique. Iza no mahay ny fanasana tanana. Izay no afatra anankiray ngeza be tiako avotra amin'ity satria mahita koa atao am-piangonana maro sika no mampiasa an'ilay gel isaky ny avy mandray vola, avy manao dona kely ho fampiarahaba
fa le fanasady dia mampiasa an'le gel fa ahoana ny fomba fanasana an'le tanana tsy haiko angavy andranto ve za hitazona ty micro ty fa accidenté koa ty micro ty ahoana le fomba fanasana tanana andaotsika dia araka hitsangana ara dia araka merina dia mba tiako raha hoe any tokantranontsika tsirairay avy a mba ho tafita any amin'ny namantsika tsirairay avy any zay andao ary hitsangantsika raha dia ataontsika vetivety le izy raha manana gel ianao dia asio gel mihitsy adiniko ery mony ana asio gel mihitsy a satria koa tokony matetika ny fanasana tanana raha nijanona teto adiny telotsika na adiny efatra misy mihira sy ny sisa misanatria dia tsara mampiasa an'iny foana rehefa avy nalatsaky saotra rano misy an'le gel iny a dia sa atao an'izao ahodikodina manisa 5 segondra ahodikodina 5 segondra dia tazanareo ve ny tanako dia avadika ohatran'izao a dia avy eo a ny tapon'ny tanana ary ampifampidirana tandreva very miperatra ohatr'izao a ny ratsan-tanana ezao azy tsara ny poignet fandraindray iny adintsika nefa iny manangona microbe be dia be rehefa vita izay a dia ty akive ty aza adiny ty fa dia rehefa aveo ireto a lohan'ny tanantsika na mipulpandrouse izy tsika akosika 5 segondra 5 segondra daholo foana raha ny tena izy a mesika satria tsy ohatr'izany ny fanasantsika tanana afaka mipetraka le 5 segondra tsy 5 segondra ny atsika teo fangamba 2 na 3 fa en tout zany a tokony ho 30 segondra ny anasantsika ny tanana iny dia tsy hita ikoroparopaka ntsontsika rehefa mandeha fandraisana ohatra mbola tsy maina akory ny tanantsika dia efa tonga ilay le hostie vata kristy tsy izay fa efa maina tsara ary efa voadio daholo a ny ao anatin'ny rehetrarehetra mialatsiny afa ny insiste be a tamin'iny fomba fanasana tanana iny a fa manavitraina be dia be zany ny fomba iny ny fahatelo a dia ny afaka tazomiko amin'izay merci teo ny fanasana tanana dia ny fanajana ny elanelana za moa miainga minohatra foana ntsika ty ambany azoko atao ihany hoe tsara fatoizo fa isika ery ambony mijery any ery amin'ny taniketsa ny atao am'katekimeny nohatry ny mety tsara fa tsika ery matetika dia tsy voahaja le ray metatra farafakeliny indrindrindra mitoerana fivorivoriana ohatr'izao dia zahantsika angalantsika asa afahantsika pastera mivady zao fampite mihitsy hoe tsy ampiny atsika dia ny fiarovatena fahatelo a sy fiarovana ny hafa raha sanatria misy ny soritra retina dia manatonina mpitsabo mijereto a farafakely izay na mianada eto mpitsabo tsy manao dokam-barotra tsy azonay atao zany fa mba azahoanareo tsara an-tsaina hoe maro mpitsabo a afaka mandray an-tanana atsika ny afatra farany dia zao ary mampiavaka atsika mahakristianina atsika ary zay nafaly ana tamin'ny toritenin'ny mpitandrona teo fa raika amin'ny 30 volana janoary tsika androany a raha tsy diso a dia ny teny filamatry ny evidrika manandritra ny volana janoary dia ny hoe maneo ny maha izy azy a ny tompo nanomboka tamin'ny volana marsa ka hatramin'izao tsika amin'ny teny izao a azoko lazainy ndao pozitiveny be dia be tsika ny tsy narary tsara be zay mety nisy narary tany fa tsy nampisesoritra retina dia tsy naninony za maro ihany koa raha ny heniko sy ny hitako a ny narary anefa dia sitrany ary nisy ara tamintsika izay a narary a falavo a ny fahafatesana dia izay le hoe angaizitsika mahakristianatsika fa fanehoan'ny tompo ny maha izy azy a izay voaloha volana febroary rapitso efa miova loha hevitra vaovaotsika dia raha tsy diso koa dia ny hoe mampiorina ny mino ny tenin'Andriamanitra zay ngamba pastera ny loha hevitra volana febroary fandray amin'ny tenin'ny toritenitsika teo a dia izao ao anatin'izay dia andaosika hifankahery hatrany amin'ny fomba rehetrarehetra fifampizarana ny tenin'Andriamanitra mifankahery a
mba hifampizara hiaina ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fiatrehantsika ny fahasalamana satria tsy ny resaka coronavirus ihany fa ny fahasalamana amin'ny akapobeany rehetrarehetra. Dia ny tenin'izay hozaraiko anareo androany a dia raha tsika mamaky mafy ndonge jerentsika ny ao amin'ny salamo faraika amby 20 salamo faraika amby 20 ny andinin'ny 10 sy ny faraika amby 10 salamo faraika amby 20 andinin'ny 10 sy faraika amby 10 izay kelikely feo rehefa mipetraka dia afaka mitsangana mamaky an'ilay izy dia mamoaka feo mafy dia mafy fa izay mavita miteny mafy dia afaka miteny mafy sao dia hoe mampitsanganiko foana fa izay mazoto hitsangana afaka mitsangana miteny an'ilay izy dia ovakitsika mafy be amin'ny anaran'ny tompo dia tsy hisy loza anjoanao na aretina manakaiky ny lainao fa izy manodidiny anjeliny aminao mba hiaro anao amin'izay rehetra aleanao. Amen. Dia mampaherentsika rehetrarehetra tompoko fiatrehana ny fiainantsika amin'ny andavanandro.
amikiurehetra nanjapefty ankahala esetry fampasoavanao no mato izao ay mizosa tsy matahotra fa tena sa farifatongavanao ety antany nanatiny amikiurehetra nanjapefty ankahala esetry nanjapefty ankahala esetry nanjapefty ankahala esetry nanjapefty ankahala esetry. amarana izao fanompona masina izao tsika ravako malala mialohany hitondrany ray aman-dreny mpitandrina nitondra fampianarana ao atsika tamin'izao fanompom-pihavanandroany izao ny afatra sintrodrano dia eo am-pitsanganana riavako no anaovantsika ny hira sy voalahatra eny amin'ny fafana. Zao ary ny afatra ho anao amin'ity androany ity koa amin'izany raha lamalalako dia miorena tsara aza miova ary mahafabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo raiso ny tsodrano atolotra ho anareo rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny vonay mandrakizao amin'ny Kristy rehefa niaritra fahorina vetivety ianareo dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo ho azy anie ny fanjakana mandrakizay aminareo rehetra zao amin'ny Kristy ny fiadanana. Amen. Petraka isika manao vavaka anatin'ny fahanginana. An'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.